Ny vaovao miaraka amin'ny simenitra lafatra. Simenitra lafatra, simenitra multi-usage sady azo anaovana maçonnerie no anaovana gros œuvre. Simenitra lafatra miaraka amin'ny vaovao. Pintania Extra, une large gamme de peinture de qualité supérieure qui répond aux besoins les plus exigeants. Pintania Extra, la peinture en haute définition. Un produit de Nice Sarna Sarnu. Janao ny vaovao. Antsoray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika, mitetika sanao ho vita. Indrana 643, manantona anao ny fampindramam-bola. Manolotra anao ny vaovao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans Ni Vaovao. Nitondra fanazavana momba ny sarany tapakila amin'ny zotra anatiny izay nokian'ny mpanao politika iray ho midangana tsy ara-drariny ny teo anivon'ny Madagascar Airlines, kompania mpitaterana nabakabaka tamin'ity herinandro ity. Sarandalana ho an'ny sokajy antsoina hoe classe affaires. Ireo voizina amin'ny tambazotra ireo fa misy ny sarandalana hafa amin'ny vidiny latsaka kokoa ho an'ny sokajy classe économique. Ho tanterahiny eto Madagasikara afaka araka amin'ny 10 andro ny fihaonana tampony fahadimin'ireo filohampanjakana sy lehibe ny gouvernemanta mivondrona ao anatin'ny COI ao anatin'ny fanomanana tanteraky Madagasikara ampiatrano ny fihaonana tampony. Mbola kely ny fanondranana ny vokatra ny asa tanana vita amin'ny alalan'ny tandrokomby raha ampitahina amin'ireo vokatra novokarina raha ny fanazavana ny mpanao asa tanana. Manana ny akora betsaka nefa ny eto Madagasikara, indrindra fa ny ao amin'ny faritra Vakinankaratra amin'ny famokarana vokatra vita avy amin'ny tandrokomby. Ireo olana goavana amin'ny fitantanana ny fako ny ao Toamasina, vahaolana maharitra nentin'ny Ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy hitantanana ny fako ao Toamasina ny fametrahana ny fobe-pitantanana sy fanodinana fako. Alan'ny sabotsy 12 aprily taona 5 sy 4 manolotra ny ara-baombam-piraritso tompoko lahy sy tompoko vavy ary manasa antsika rehetra ihany koa anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Isantarantsika izany avy hatrany ny lafy ny fitaterana anabakabaka. Nitondra azy fanazavana momba ny sarany tapakila amin'ny zotra anatiny izay nokian'ny mpanao politika iray ho midangana tsy ara-drariny ny teo anivon'ny Madagascar Airlines. Kompania mpitaterana anabakabaka tamin'ity herinandro ity sarandalana ho an'ny sokajy antsoina hoe classe affaires. Ireo voizina amin'ny tambazotra ireo fa misy ny sarandalana hafa amin'ny vidiny latsaka kokoa ho an'ny sokajy classe économique. Miovaova foana ny sarany tapakila araky ny vanim-potoana sy ny habetsaky ny mpandeha ho nitatry ny Madagascar Airlines ao anatin'ny vanim-potoana tena mahabe ny mpandeha na haute saison izao herinandro manodidina ny paka izao. Ka antony nampiakarana ny saran'ny sidina hoy ny fanambaran'ny Madagascar Airlines. Fitiavana Doni, Ivrasata. Mpanao politika iray no nanaparitaka tamin'ny tambazotra ny fatafahoatra loatra ny sarany tapakila ny zotra anatiny ataony Madagascar Airlines. Tafiakatra hatrany amin'ny 4 tapitrisa ariary be izao ny sarandalana ho an'ny mpandeha iray raha toa ka maka zotra anatiny noho ny tsy fisiany zotra anatiny mivantana ho ny fanazavany. Nitondra fanazavana ny vidin'ny tapakila kosa ny teo anivon'ny Madagascar Airlines manoloana ity fanakianana ity. Nambaran'ny Madagascar Airlines fa ny sarandalana izay mitanisaina dia sarandalana antsoina hoe classe affaires mandrakotra zotra miisa 4 izay natao tamin'ny famandriana amin'ny fotoana be mpivezivezy indrindra na ny haute saison, izany hoe ny herinandro manodidina ny fankalazana ny Pâques. Noho io antony io dia mampiakatra ny vidin'ny tapakila ho an'ireo sokajy ambony indrindra na ireo classe affaires ireo ny kompania. Manamafy nefa ny kompania fa amin'ireo daty mitovy ireo ary amin'ireo zotra ireo ihany anefa dia misy ihany koa ny tapakila mora kokoa amin'ny sokajy classe économique. Manodidina ny 7 alina sy ariary na 520 euro isaky ny zotra eo izany. Araka ny fanambarana navoakan'ny Madagascar Airlines ihany amin'ny fotoana tsy mahabe mpandeha kosa dia misy mihitsy aza tapakila midina hatrany amin'ny 4,7 alina sy 3 ariary raha manana famandriana mialoha kokoa. Ho an'ireo manao zotra miala amin'ny faritra iray ho any amin'ny faritra hafa ka mandalo eto Antananarivo, Toliara makany Atsiranana ohatra
dia tsy ny sarany tapakila roa Toliara Antananarivo sy Antananarivo Antsiranana no alohan'ny mpanjifa fa sarany sidina voalohany 100 isanjato miamby 520 isanjato amin'ny sarandalana Antananarivo Antsiranana ho ny fanazavana. Miovaova araka ny fotoana sy ny afenony sidina ny sarandalana ho iatrany Madagascar Airlines. Alors, pour défendre les tarifs, je vais vous dire une chose. D'abord, il faut que ce soit des tarifs qui couvrent nos coûts. Alors, les coûts qu'on peut réduire, on ne peut pas réduire le coût d'un avion. On ne peut pas réduire le coût du carburant, qui est particulièrement élevé ici à Madagascar. Le carburant avion est 30% plus cher à Madagascar que partout ailleurs dans l'océan Indien. Donc ça impacte sur le prix. Et puis, il y a eu tout un tas d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Si jamais, maintenant de plus en plus, nous faisons des tarifs, si vous acceptez d'acheter votre billet 3 ou 4 mois à l'avance, vous allez payer beaucoup moins cher. Donc on essaie d'inculquer dans l'esprit des consommateurs que si vous y prenez très tôt pour acheter un billet d'avion, vous le paierez beaucoup moins cher. Ho tanterahana eto Madagasikara afaka ragamen'ny folo andro ny fionana tampon'ny fahadimin'ireo filoham-panjakana sy lehibe ny gouvernement mivondrona ao anatin'ny COI ao anatin'ny fanomanana tanteraky Madagasikara apetrahano ny fionana tampony eo ny lafin'ny fanajarinany lalàna ny fanadiovana ny tanàna sy ny lafin'ny fandriam-pahalemana ankoatry ny mahavonina pirenena ny fionana tampony fotoana mafisany Madagasikara ny aitarikany eto anivon'ny komisiony ranomasimbe indianina ny fionana tampony iteraka tombotsoa ara-toekarena mivantana ho an'ny Madagasikara ihany koa ny fionana tampony. Fitiavana Dony, Yves Rasata. Comores, La Réunion, Maurice, Seychelles ary Madagasikara no firenena mpikambana ao anatin'ny COI na ny komisiony ranomasimbe indianina. Afaka 120 andro katroka no ambohi-pionan'ireo filoham-pirenena sy lehibe ny gouvernemanta ho an'ny fionana tampony fahadimin'ny COI. I Madagasikara ho avy eto araka izany Azalia Soumani, filohan'ny Comores, i Wavel Ramkalawan, filohan'ny Seychelles, ny Dr Navi Chandra Ramgoolam, Prime-ministre Mauritiana, i Emmanuel Macron, filoha Frantsay. Fa inona tokoa moa no tena tanjony ity fionana tampony ity? Antom-pisiany COI ny firaisan-kinan'ireo firenena nosy eto amin'ny ranomasimbe indianina mba ho faritra mimarindosy mandroso ho vaindohan-draharaha ny fionana tampony sy ireo filoham-pirenena sy lehibe ny gouvernemanta araka izany ny ametraka ny sorodalana sy ny paikady eto anivon'ny faritra ho an'izany fandrosoana maritra izany. Feno 70 taona ny fiara-miasa teto anivon'ny faritra ka isy ny fanaovana jeritodika izany 70 taona nisy ny fiara-miasa izany. Ibahan-toerana manokana ao anatin'ny fionana tampony kosa ny fanjarian-tsakafo sy ny fahavitatena ara-tsakafo ho an'ny Madagasikara manokana mifanojo amin'ny lahara-pahamehan'ny fitondrana Rajoelina izany fahavitatena ara-tsakafo izany. Lahara-pahamehan'ny filohan'ny Rajoelina manokana ny fahavitatena ara-tsakafo ny Madagasikara ka nataony ho fanampy manokana fa tsy maintsy ho tratra izany hatramin'ny fahataperan'ny fotoam-pitondrany faharoa ity. Mampametra-panontaniana ny malagasy manokana ny ho tombotsoa ny Madagasikara amin'ny fandraisana ny fionana tampony. Amin'ny lafiny ara-diplomasia, manamafy ny toeran'ny Madagasikara eto anivon'ny faritry ny COI izao fandraisana ny fionana tampony izao. Dahorin'ny nandraisantsika ny fitantanana ny sekretera jeneralin'ny COI dia i Madagasikara avy hatrany no nampihatrano ny fionana tampony. Fotoana ahafahan'ny Madagasikara misongadina eo anivon'ny COI ihany koa ny fionana an-tampony. Fotoana fanararaotana azon'ny Madagasikara mampisongadina sy mampafantatra ny paikadiny sy ny lahara-pahamehany ho fampandrosoana ny fionana. Eo amin'ny sehatry ny toe-karena ho maro ny tombotsoa mivantana ho azin'ny Madagasikara toy ny fitombon'ny isan'ny mpizahatany sy ny fanamafisana ny fiara-miasa ara-toe-karena eo amin'ny samy firenena mpikambana. Ao anatin'ny fanomanana tanteraky Madagasikara ampihatrano ny fionana tampony indrindra amin'ny lafiny fototra-fitrasa. Ampiroborobo sy ametraka fototra-fitrasa maharitra ho an'ny vahoaka malagasy ihany koa araka izany ny fionana tampony toy ny lalàna. Jerena manokana ao anatin'izao fionana tampony izao koa ny fandriam-pahalemana.
amin'ny lafiny asatanana kosa indray mbola kely ny fanondranana ny vokatry ny asatanana vita amin'ny alalan'ny tandrokomby raha ampitaina amin'ireo vokatry novokarina raha ny fanazavany ny mpanao asatanana. Manana ny akora betsaka nefa ny eto Madagasikara, indrindra fa ny eo amin'ny fahatry vakinakaratra amin'ny famokarana vokatra vita avy amin'ny tandrokomby. Efa miampy ny fitaovana avy amin'ny fivoaran'ny teknôlôjia izy ireo mba amokarana taozavatra matianina sy mahafa-po. Manao antsony amin'ny tokony ampitomboana ny fahafahana manondrana bebe koa noho izany ireo mpanao asa tanana vita amin'ny tandrokomby ireo. Sibelara Andriamazava. Nanomboka tany amin'ny taona 2024 no efa nivelona tamin'ny famokarana taozavatra vita amin'ny tandrokomby ity mpanao asa tanana ity. Vakinakaratra no misy ny ankora anaovan'ny vokatra vita amin'ny tandrokomby ary tena ahitana maro izany raha ny fanazavany. Ny teratany vahiny izay mitsidika Madagasikara no tena betsaka manjifa ireo entana vita avy amin'ny tandrokomby. Miara-miasa mitaridia izy ireo amin'ny fitadiavana mpanjifa mba handafosana ny entana. Mbola kely alefa ny fanondranana ny vokatry ny asa tanana vita amin'ny alalan'ny tandrokomby raha ampitaina amin'ireo vokatra novokarina raha ny fanazavany ny mpanao asa tanana. Miandrana mafy ny anondrana ireo vokatra any ivelany noho izany izy ireo. Ty amin'ny ankapobeny dia torista no tonga aty aminay, torista vazaha. Izany koa tsy midika hoe tsy misy gasy fa misy ihany ny malagasy fa somary vitsy. Maka entana hoe ahondrana fa mbola vitsy fa fanirina ihany koa raha hoe afaka manondrana zahay. Manao antsony amin'ny tokony ampitomboana ny fahafahana manondrana bebe koa noho izany ireo mpanao asa tanana vita avy amin'ny tandrokomby ireto. Ho an'ny Tomasina kosa indray isika amin'ity vaovao manaraka ity misedra olana goavana amin'ny fitantanana ny fako ny ao Tomasina. Tsy voatantana araka ny tokony ho izy intsony ny akabeazan'ny fako ka mifarany anatatatra na miparitaka eraky ny tanàna. Ho ny minisitry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy. Vokatra izany simba ny tontolo iainana ary mirongatra ny aretina samihafa. Vahaolana mahatra nentin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy hitantanana ny fako ao Tomasina. Ny fametrahana ny foibe tanana sy fanodinana fako miantso sy manentana ireo mpandraharaha rehetra vonona sy liana amin'ny fitantanana ity tetika azy ity ny ministera tompony andraikitra Gracia Andriatsitoerina sy Ivra Sata. Mitana anjara toerana raha-toe-karena lehibe eto amin'ny nosy ny komuna Ambonivohitra Toamasina noho ny fihazakazahany fitombon'ny mponina sy ny fivoaran'ny tanàna dia tsy mitsaha mitombo ny fanamby eo amin'ny sehatry ny fitantanana ny fako. Mahatratra any amin'ny 100 taona isan'andro ny fako ao Toamasina izay miteraka olana amin'ny fitantanana ny fako raha ny fanazavana. Tsy voatatana araka ny tokony ho izy ny akabeazany ka miafara any anaty tatatra eny amin'ny natiora na ihany koa miparitaka eny amin'ny toerana saropady any ka mahazovana ny tondra-drano, simba ny tontolo iainana ary mirongatra ireo karazana aretina samihafa. Vahaolana noentin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy fandrosoana Lovainjafy ny fananganana ny foibe mpitantanana, ny fametrahana ireo fitaovana isan-karazany momba ny fitantanana sy ny fanodinana ny fako ao amin'ny komuna Andrenivohitra ny Toamasina. Tsy ny raviravin-tanana ny fanjakana malagasy fa PIP izy io projet d'investissement public midika zany hoe ny fanjakana malagasy ihany no namatsy ny vola ho an'io tetikasa io ary efa ao amin'ny toerana, efa tonga amin'ny machine, efa nitestena amin'ny machine, midika zany hoe efa vonona andray izay hitantana azy io foibe io. Ny tanjona ao anatin'ny centre de tri et de valorisation des déchets io dia ny fampiroboroboana ny toe-karena malagasy. Ny tetikasa dia voasikady ho isan'ireo laharam-pahamehana ary tafiditra amin'ireo teboka stratejika ny ministera miompana amin'ny ady amin'ny fandotoana sy ny fiovaovan'ny toetrandro ary fampiroboroboana ny toe-karena Lovainjafy sy tompon'andraikitra. Miantso sy manentana ireo mpandraharaha rehetra vonona sy liana amin'ny fitantanana ity tetikasa ity izy ireo. Ndeha ho arahantsika kosa sary izao ireo vaovao nisongadina tao anatin'ny tambazotra tserasera Facebook amin'ny alalan'ny resabe. Ny page TV Plus Info mampafantatra filazana YouTube TV Plus Madagasikara. Ny TV Plus Madagasikara dia fahaly mampafantatra antsika fa efa azontsika atao ny manaraka ny fandarana rehetra amin'ny alalan'ny chaîne YouTube TV Plus Madagasikara indray manomboka izao. Mandeha mivantana sy en replay ao avokoa ireo fandarantsika eto amin'ny TV Plus Madagasikara toy ny vaovao, le journal, tondresaka sy ny maro hafa. Ho manentana antsika tsy dio arao ary midira ho abonné amin'ny chaîne YouTube TV Plus Madagasikara.
Ny pejy Fort Dauphin Social mampafantatra RN 13 Fort Dauphin Ambovombe manomboka miditra ao an-tampon-tanàna Ambovombe Androy. Ela tsy tasasy ty Ambovombe. Ny pejy Timy mampafantatra RN 13. Ankoatry ny asa fanamboarana ny RN 13 Ambovombe, tolan'ny aro izay efa madiva ho vita, dia hatsaraina mba ho vilona moderna ihany koa ny tanàna Ambovombe renivohitry ny faritra Androy. Asiana trottoir sy passage piéton ho an'ny mpandeha tongotra. Ny pejy 24 Tiresety mampafantatra hira anaty bateau de croisière Arkala Vazo. Anao fampisehoana anatina sambo goavana MSC Magnificar zareo ao amin'ny tarika Arkala Vazo. Laza izy ireo fa maro ny mpanakanto maneran-tany hita ao amin'ny fampisehoana io fa ary zareo ao amin'ny tarika no hitondra ny mozika malagasy. Oela velona traizatraizany ny mozika malagasy ho hiatrany izy ireo. Ny pejy News Madagascar Media mampafantatra mitady fiarah-miasa matotra ratafika amin'ireo firenena afrikanina telo mandrafitra ny Alliance des États de Sahel AES ankehitriny Maroka. Tsy nohonona tombatombana intsony zany amin'izao fotoana izao fa dia mandefa manambonina ambony eo anivon'ny tafika eo amin'ny Maroka nitsidika ireo firenena ireo. Tsy namana mpiara-monina tsara i Algérie i Maroka ka tsara ianareo ao amin'ny AES manana fanarahana strategjika manokana ratafika amin'ny Maroka manoloana ny fiatsaram-belatsihan'ny Algérie mikendry ny anankirotana ny AES ataon'ny Frantsay fitaovana. Ny pejy 24 Tiresety mampafantatra Elon Musk foana no mpanan-karena indrindra-tany. Nahatratra 3 arivo ny isan'ny olona miliardera maneran-tany ary mitetina 4,1 alina lavitrisa dolary ny arena iombonan'izy ireo raha nitatitra navoakan'ny Forbes. Mbola Elon Musk aloha hatramin'izao no mitana ny lalana voalohany amin'izany izay manana vola mitetina 2,7 miliara dolary na dia nahitana faty antoka aza ny teo anivon'ny orinasany Tesla. Manaraka azy Mark Zuckerberg, Jeff Bezos ary Bernard Arnault. Tsy mandrafitra ny top 10 amin'ireo olona mpanan-karena indrindra ireo kosa i Bill Gates raha nanana ny toerany teo nandritra ny 13 taona. Eo amin'ny lafin'ny asa kosa indray marobe amin'izao fotoana izao ny asa fa ny tanora mihitsy no miavina ho ny mpitantana ny maolona ao amin'ny orinasa tsy miankina iray. Nambaran'ity mpitantana ny maolona ao amin'ny orinasa tsy miankina iray ity fa izy ireo indray amin'izao no sahirana mitady mpiasa. Maro amin'ireo tanora no mamaritra karama ambony be ka rehefa tsy mifanaraka amin'izany dia tsy miditra izy ireo hoy ny fanazavany. Ny fandraisana anjara amin'ireny hetsika fitariana ny tanora ho amin'ny sehatry ny asa ireny no anarina na ulesoka io hoy ny mpitantana ny maolona ao amin'ny orinasa tsy miankina iray. Ary fidrakoto manalina. Marobe amin'izao fotoan'izao ny asa fa ny tanora mihitsy no miavina hoy ny mpitantana ny maolona ao amin'ny orinasa tsy miankina iray. Misy ireo tanora mifidy asa zany hoe tsy miditra mihitsy izy ireo na dia mety aminy aza hoy ny mpitantana ny maolona ao amin'ny orinasa tsy miankina iray. Maro amin'ireo tanora no mamaritra karama ambony be ka rehefa tsy mifanaraka amin'izany dia tsy miditra izy ireo hoy ny fanazavany. Ny fandraisana anjara amin'ireny hetsika fitariana ny tanora ho amin'ny sehatry ny asa ireny no anarena ny UNESCO ny mpitantana ny maolona ao amin'ny orinasa tsy miankina iray. Somary sahirana ihany izahay ankehitriny raha mitady an'ireo mpiasa ireo nefany hita ihany koa fa marobe ny tanora indrindra moa zany izay tena sahirana koa ao anatin'ny mitady asa anefa izahay misehatra ao anatin'izay lafiny hoe fampananana asa izay dia indraindray misedra olana ihany eo amin'izay resaka hoe fitadiavana olona izay. Ilaina hatrany ihany koa ny ampitomboana ny fizarana asa ahafahana mampiakatra ny ao anatin'ny CV ka mora ny fidirana tanteraka amin'ny sehatry ny asa hoy ny fanazavany. Ekena moa zany fa hoe fa somary lafilafy ny vidim-piainana ankehitriny fa maro ihany koa amin'ireo olona izay mitady asa no tena hoe manombana ambony be zany hoe tokony hifanaraka amin'ny traikefananana sy ny fianarana izay natao ny karama izay olazaina ao anatin'ilay entretien fa tsy hoe tonga dia manombana ambony be satria hoe mitady asa na hoe mila vola fa jerena arakarak'izay traikefanananao sy ny fianarana izay nataonao izay filazana ny karama izay.
efa nanomboka tamin'ity fendoan'ny herinandro ity ny fanamboarana ny lalana mampitoyana rivony mamo amin'ny commune Amboanana izay mampitaraina ny tantsaha haritra 50 andro ny fanamboarana nyity lalana amin'ny refy manodidina ny 30 kilometatra ity amin'ny alalan'ny asa tanamaro izay fandrombonana amin'ny tantsaha no anatanterahana ny asa izy kosa ny fampiasana fiara lehibe amin'ireo ampahandalana 4 kilometatra izay tena ratsy sy feno lavaka be mahasotoana avy amin'ny fikambanana tsy miankina ireo tantsaha 500 izy mandray anjara amin'ny fanamboarana ny lalana anitra Lalalarosoa. Efa taonany maro no nampitaraina ny mponina ao amin'ny commune Amboanana ny fahasimban'ny lalana mampitoy ny commune amin'ny Arivony Mambo. Tsy afaka nivoaka ny vokatra ny tantsaha vokatra izany sady novidiany ny mpanangom-bokatra tamin'ny vidiny mora. Ho fanampiana ny tantsaha efa manomboka amin'izao ny fanamboarana io lalana mirefy manodidina ny 30 kilometatra io. Amin'ny alalan'ny asa tanamaro izay fandrombonana amin'ireo mponina ao Amboanana no anatanterahana ny asa. Izy kosa nefa ny fampiasana fiara lehibe amin'ireo ampahandalana tena ratsy be sy be lavaka. Ireo faritra tena hitanay hoe eo amin'ny 4 kilometatra eo zany tena mafy ireny zavatra ireny dia tsy maintsy ilaina fitaovana vaventy ary izany zavatra izany no antony idinako amin'izao fotoan'izao satria teknisien tenako dia mijery fotony inona no zavatra tena ilaina tsy maintsy avitany satria tena sahirana dia tsy maintsy mitady ny hevitra inona ny azo hifanampianaka amin'ny fampianarana aloha voaloha dia fanatanterahana faharoa tsy maintsy isy engin zany ho alefa aty izay mety mbola ifampiresahana amin'ny région ifanarahana satria tena misy point noir ary tena tsy vitan'ny erdika an'ireo vahoaka ireo. Ankoatra ny tohana omena ireo tantsaha anamora ny famoaham-bokatra manaraka ho azy ireo ny fahavitan'ny ity lalana ity. Tadina zany sady tombontsoa antsika moa sady ho an'ny vahoaka ihany izy satria zany hita hoe sahirana na fitaterana na ny vokatra miakatra zany dia sahirana ny lalana tsy afaka ny tôbila ohatran'izany rehefa tonga amin'ny fahavaratra. Manahirana azy zany le ao amin'ny resaka fivelomana moa zany raha vao tsy misy ny fifanampiana dia izay amin'ilay sahirana. Haritra 50 andro ny asa fanamboarana n'ity lalana ity. Nahitana fitombony ireo valalina atao amin'ny faritra atsimo andrefana vokatry ny amandonana nateraky ny rotsakora nanetin'ny rivodoza sy andro ratsy tsy tokony andrasana irongatra ny valala voasoroana ka nidina ifotony tao Betioky ny ministeran'ny fambolena sy fiompiana ho fifehezana izany. Nisy ny fijerena ny ivitoerana famonoana valala ateo ihany koa ny fijerena ny toetra raha eo amin'ny lemaka mahafaly izay ahitana fitombony ny valala atao rin'ny andro ratsy ihany koa. Eliza Herman. Fahavalon'ny famokarana eo amin'ny setry ny fambolena ny valala diombonana ny ady amin'ny valala tsy maintsy atao laharam-pamena ny fifehezana izany araka ny toromarika ny Filoandry Rajoelina nahitana fitombony ireo valala tao anatin'ny faritra atsimo andrefana vokatry ny amandonana nateraky ny rotsakora nanentiny ireo rivodoza sy andro ratsy lidina ifotony tao Betioky ny ministeran'ny fambolena sy fiompiana manoloana izany nisy ny fijerena ny ivitoerana famonoana valala teo ihany koa ny fijerena ny toetra rà ao amin'ny lemaky mahafaly izay ahitana fitombon'ny valala tao aorian'ny andro ratsy. Voafehy araka izany ny toetra rà noho ny fiara-mientan'ny rehetra efa misy ny tahirim-panafody famonoana valala ary efa eo ampanafarana fanampiny ihany koa hiatrehana izay mety ho fianaky ny valala indray. Mitohy ny ady amin'ny valala amin'ny alalan'ny fitaovana an-tanety sy anabakabaka raha ny fanazavana. Ratsahivina efa nataony voalohan'ny volana febroary lasa teo ny fanaingana amin'ny fomba ofisialy ny drafitrasa ady amin'ny valala mandritra ny 4 taona. Tanjon'ny drafitrasa atao anatin'ny 4 taona ny iarovana sy fiahiana ara-tsakafon'ireo tantsaha marefo indrindra sy anenana ny fiparitahan'ny valala. Ho fanamafisana ny drafitra fitiliana sy fanaraha-maso ary ny fandraisana fepetra ara-potoana mba tsy hianaka ny valala izay manohitona ny famokarana sakafo. Anisan'ny lahara-pamehana ao anaty politika mpampandrosoana ho an'ny commune Bongatsara. Tafiditra ao anatin'ny politika mpampandrosoan'ny commune Bongatsara ny lafin'ny fanabeazana sy fampianarana. Ankoatra ny fananganana ireo fotodrafitrasa dia irosoana ihany koa ny fampitaovana ireo sekoly eny an-toerana hoy ny bentanana ny commune Bongatsara. Anisan'ny tsy ampy fampitaovana ary nanana olana teo amin'ny lafin'ny W ny lycée eo Amboanjobe ka nanaovan'ny commune ezaka manokana amin'ny fampitaovana azy ireo. Nisy ny fampitaovana anty lycée ity eo amin'izay sehatry ny W izay mitanterahana tamin'ity herinandro ity.
fiaraha-miasa miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka nafahana nanatanteraka izao fampitaovana izao ho iatrany ny bentanana ny commune Bongatsara. Teny aloha dia misaotra ny fanjakana izay namely fitaovana W izay enina amby sivy folo eto. Misy orana ny rahabanto ministra izay avy tena maro ny andro ka namely an'izao afatapatao izao. Ny fanohanana ny école, ny établissement, ny lycée eto à Bongatsara dia efa mandeha mian-dalana. Ohatra zao ny resaka WC, ny toilette efa manomboka atoato ny fanamboarana azy. Tsy ny lycéen fa ny fampianarana rehetrarehetra école CEG ny EPP efa misy fiaraha-miasa matotra amin'ny commune sy ny mitoetrany ny fanatanterahana ireo asa fampandrosoana izay tafiditra ao anatin'ny politika fampandrosoana ho an'ny commune Bongatsara ho iatrany ny bentanana. Ny fampandrosoana ny lafiny fampianarana sy ny fanabeazana. Akoatry ny fanamboarana ireo foto-drafitra sa maro isan-karazany dia irison'ny commune ihany koa amin'izao fotoana izao ny fampitaovana ireo sekoly izay mampianatra ireo zana-bahoaka ireo. Anisan'izany ny fanomezana ny W ahafahandreo mpianatra mianatra ao amin'ny lycée Amboanjobe ao anatin'ny commune Bongatsara notanterahana tamin'ity herinandro ity izay fampitaovana izay. Arfidy Rakotomanalina. Fa ambany kosa ny tany tanora misehatra amin'ny toe-karena manga kanefa tsy mitsaha-mitombo ireo tsy hanasa ankehitriny. Natsoina manokana ireo mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo Toliary nanaovana fampahafantarana ny mazava-dehibe ny toe-karena manga eto Madagasikara. Nisy ny famelabelara-kevitra momba ny fiatrehana ny fionamben'ny tanora momba ny toe-karena manga izay andraisan'ny firenena 420 avy aty Afrika anjara ny herinandro ho avy izao ao Toliary. Eliza Herman. Natsoina manokana ireo mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo manday Toliary amin'ny fanentanana amin'ny mazava-dehibe ny toe-karena manga. Anisan'izany ny famoronana asa maro izay ateraky ny toe-karena manga eto Madagasikara. Tombony ho antsika firenena nosy ny fananana morontsiraka izay afaka trandrahana. Andro vitsy sisa izao mialoha ny fionamben'ny tanora mahakasika ny toe-karena manga ho tanteraina ao Toliary. Tanora manodidina ny 500 avy amin'ny firenena 420 avy aty Afrika moa no andray anjara amin'izany. Ahitana ireo manam-pahaizana maro izay fampizara traikefa ary mpiara-miombonantoka isan-tsokajiny. Nisy famelam-belaran-kevitra mahakasika ity fionamben'ny tanora afrikana ity niarana tamin'ireo mpianatra eny anjerimanontolo manday Toliary. Nous avons échangé avec les étudiants sur l'intérêt de cet événement, notamment le thème et le rôle que la jeunesse doit jouer dans le développement de l'économie bleue, parce que notamment la jeunesse scientifique, parce qu'à l'université, ce sont les jeunes qui doivent développer des compétences sur les différents, pour saisir les différentes opportunités et valoriser les métiers liés à la mer et au littoral, notamment dans un pays comme Madagascar qui est une île immense avec plus de 5600 km de côte. Et les étudiants sont très motivés à participer à ce forum-là, aux côtés des autres jeunes africains, aux côtés des gouvernements, des secteurs privés et la société civile, les partenaires techniques et financiers, et qui vont se mobiliser ensemble dans un écosystème global du 17 au 19 avril prochain ici pour débattre de l'avenir de l'Afrique, de comment l'Afrique va valoriser son territoire bleu pour pouvoir développer des emplois pour sa jeunesse, pour pouvoir renforcer sa croissance économique. Tsy tsahatra ny ampafantatra izany tontolon'ny toe-karena manga izany amin'ny tanora sy vahoaka malagasy ny ministeran'ny jony sy toe-karena manga raha ny fanazavany. Afa mitondra amin'ny fampandrosoana ny fampiroboroboana ny fahaiza-manao ny vehivavy 320 ao amin'ny distrikany Manakara faritra fitovonana indray no nisitraka taratasy fanamariana attestation rehefa navita fiofanana mikasika ny fikirakirana ny aitao arakajy mirindra tanjon'ny fampiofanana ny anampy ireo vehivavy iarina aiserasera hitady lalam-barotra amin'ny asa tanana izay fokarina manerana izao tontolo izao ho ny ministry ny mponina nandritry ny fizarana ny taratasy fanamarinana ireo vehivavy navita fiofanana santatra lantiny herin'ny aina. Vehivavy miisa 320 no nahavita ndingam-piofanana mikasika ny fikirakirana ny haitao arakajy mirindra tao amin'ny distrikany Manakara faritra Fitovinany.
Notolorana ny taratasy fanamarinana na attestation ireo vehivavy navita amin'ny fiofanana. Voaresaka nandritra ny dian'ny ministra ny mponina sy ny firaisan-kina tanantoerana ihany koa ny ametrahana ny maison digitale izay toerana ahafahan'ireo vehivavy misitraka fiofanana sy mitrandraka fahalalana mba hanampy azy ireo hizaka tena eo amin'ny seha-piariana maro samihafa. Nanaovantsika ny lanonana androany amin'ny fanomezana ny taratasy fanamariana sertifika ho an'ireo izay navita fiofanana ao anatin'izay fikirakirana ny teknôlôjia arak'ady mirindra izay. Marina moa fa ny ministeran'ny mponina sy ny firaisan-kina miaraka amin'ny mpiara-mambony antoka aminy dia manana andraikitra indray anjara lehibe amin'ny fampiroboroboana ny fahaiza-manao ny vehivavy amin'ny resaka eto arak'ady mirindra ary ny fampitaovana ny maison digitale des femmes izay misy 20 manerana Madagasikara. Fa misy faritra 20 eto Madagasikara amin'ny hoe maison digitale des femmes. Hitanareo io amin'ny plaque io dia misy koa ato amin'ny ilany. Trano amena fampitaovana afana miditra amin'izay hoe fikirakirana ny teknôlôjia vaovao izay teknôlôjia arak'ady mirindra. Dia misy ny taratasy fanekena hoe kajianareo tsara ny fitaovana satria tsy maintsy isy ordinateur ao, isy imprimante ao, isy connexion indrindrandrindra. Ahafahantsika mifandray tsy eto Madagasikara ihany fa eran'izao tontolo izao. Fatafiditra ao anatin'ny fampandrosoana sy fampiroboroboana ny baolina kitra eo amin'ireo tanora ny fifaninanana izay karakarain'ny Soccer Academy Mahamasina eo amin'izay taranja baolina kitra izay. Ireo tanora ao anatin'ny sekolin'ny baolina kitra sy ireo tanora ao anaty club no andray anjara ao anatin'ity fifaninanana izay ho tanterahana mandritry ny fialan-tsasatry ny paka izao ity. Ny sokajy U9, U11 ary U13 no andray anjara ao anatin'ity fifaninanana goavana eo amin'ny taranja baolina kitra ity. Tsy mitsaratra ny mitady ny fomba rehetra ahafahana mampandroso ny baolina kitra eo amin'ny tontolon'ny tanora ny Soccer Academy eny Mahamasina. Ankoatra ireo hetsika samihafa izay ampandrosoana izy ireo ny taranja baolina kitra dia isy ny fifaninanana izay ho tanterahana mandritry ny fialan-tsasatry ny paka. Fifaninanana izay fifaninanana baolina kitra lalaovin'olona sivy eny ambony kianja. Ireo club vonina sy ireo sekolin'ny baolina kitra no andray anjara ao anatin'ity fifaninanana ity. Fifaninanana izay ahitana ny sokajy U9, U11 ary ny U13. Izy io dia natao indrindra mba hampiroboroboana ny football des jeunes, promotion an'ny football zany foot à 9 no karakaraina. Tournoi mixte izy io ho an'ny catégorie U9, U11 et U13 atao du 14 au 19 avril ho avy mandritra ny vacances de Pâques zany. Mbola itony hetsika samihafa izay hoentin'ny Soccer Academy manatanteraka ny fampandrosoana sy ny fampiroboroboana ny taranja baolina kitra eo anivon'ireo taniketsy. Ndeha hoarahantsika kosa ary izao ireo vaovao tapatapany. Manana ny mampiavaka azy ny kolontsaina malagasy. Tafiditra ao anatin'ny kolontsaina ny sakafo. Madagasikara raha teo dia manome lanja ny lehibe ny sakafo. Ho an'ny malagasy ny sakafo hohanina dia mitondra aim-panahy ka tsy ny rehetra ny tokony hohanina indrindra rehefa fotoana ny asaramanitra. Hoy ny mpitarika mivohy ny fomba malagasy eo anivon'ny fikambanana tsy miankina fanjakana iray. Firenena tsy manana ny soatoavana dia firenena tsy mahalala ny aviany ary ny alehany. Ka rariny sintsiny raha mampalala izany taom-baovao malagasy zany ampitaina ary dia manentana antsika malagasy rehetrarehetra. Betsaka sika efa mankalaza ary entanina hankalaza atsika mba ho hitondra soa sy fanambinana ao atsika ary dia ny tsodrano ngamba taona soa sy fanambinana ao atsika ny taona vaovao. Firenena tsy mahalala ny soatoavina dia firenena tsy mahalala ny fiaviany. Hoy ity mpitarika iray ity, kanto ny tokony hampahafantarana ny tanora ny taom-baovao malagasy. Ny alahady 9 aprily teo moa no nankalazainy ireto malagasy mivondrona ao anatin'ny fikambanana tsy miankina ireto ny taom-baovao malagasy. Ny tanora amin'izao fotoana izao ireo natao hoe mitondra ny fanilo miampita amin'izao taranaka faramadimy ka tsara ampitaina amin'zareo hoe izao ny taom-baovao malagasy. Tsy ny taom-baovao malagasy ihany ngamba fa ny fomba hoy aho dia tsy ny fomba fankalazana ihany
fa niara-tsakafo ihany koa anypitilo fitenenana tsy voatery anypitilo izy teo fa misy ny karazany misy ny valala zay sakafo mahavelona ihany koa mitondra ny aimpana. Efa natomboka tamin'ny fomba ofisialy omaly zoma 10 aprily ny fandaranasa Rhodes fety Madagasikara tanjona amin'ity fandaranasa ity ny ampiena amin'ny atsasan'ny lozam-pifamoivozana amin'ny taona 2024 ankoatra ny fametrahana ny tondrozotra iombonan'ireo sehatra maro lafy sy departemanta ministerialy isan-tsokajiny fitaovandray ahafahana miaro amin'ny lozam-pifamoivozana amin'ny endriny rehetra ireo paika ho ampiarina amin'ity fandaranasa ity hoy ny minisitry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetry ny andro. Mampatahotra ny antotanisa amin'ny sehatry ny lozam-pifamoivozana eto Madagasikara raha ny fanazavanana ambony dia ambony mantsy ny tahapahafatesana vokatry ny lozam-pifamoivozana izay anisany ambony indrindra eto Afrika. 5 ao avy eo no anjava mitranga ny Frantsa ary avy 3 eny eto Afrika ireo lozam-pifamoivozana eto Madagasikara ireo. Anisan'ireo tena iaran'izany ny tanora noho ny lozam-pifamoivozana amin'ny kodiaran-droa. Antony fanomezan-tana nataon'ireo mpiara-miombina antoka iraisam-pirenena ny Madagasikara tahaka ny banky iraisam-pirenena. À Madagascar, le taux de mortalité lié aux accidents de la route atteint 28 pour 100 000 habitants, un des plus élevés d'Afrique. C'est près de 5 fois plus que la France et le triple de la moyenne des pays de l'Europe. En plus de la tragédie humaine, l'insécurité routière représente une perte de plus de 7% du PIB national. Selon les estimations de 2016, à mettre à jour bien sûr, et pourtant, cette crise est évitable. Anamora ihany koa ny fampiarana ireo paikiady adina amin'ny lozam-pifamoivozana ny fandaranasa Rhodes fety Madagasikara hoy ny ministry ny fitaterana. Voarakitra anatiny io avokoa ireo fepetra sy dingana rehetra ho ataon'ny Madagasikara ahafahana mampianatra amin'ny atsasan'ny lozam-pifamoivozana eto Madagasikara amin'ny taona 2024. Fotoana anoratantsika pejy vaovao amin'ny fitsoroana sy ny adina amin'ny ny arolozan'ny fifamoivozana dia nisy fifanarana natao teo niaraka tamin'ny tsetsa tsy miankina niaraka tamin'ny banky iraisam-pirenena eto toerana sy ny zareo amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena sy ny firenena mikambana zany natao tamin'ny alalan'ny coordonnateur teo hoe ny fanometanana hijerevana hoe ahoana ny fitatana kabe ny fitsoroana ny arolozan'ny fifamoivozana. Zava-dehibe ny fampiarana ireo lalàna misy hoy koa sy Jean Todt mila entitry Madagasikara manao izany sy amin'ny famporisihana fampiasana ireo fitaovana manaraka fenitra iarovan-tena amin'ny lozam-pifamoivozana. Pour mettre la ceinture de sécurité à l'avant, à l'arrière, mettre des casques homologués, ne pas utiliser le téléphone au volant, ne pas être victime d'accidents à cause de la drogue ou à cause de la consommation d'alcool, le respect des règlements. Donc voilà sur quoi porte cette conférence. Natomboka tamin'ny fomba ofisialy omaly zoma 12 aprily ny fandaranasa Rhodes fety Madagasikara niarana tamin'ireo ministera samihafa ireo mpiara-miombina antoka arabola sy ara-teknika iraisam-pirenena ary ireo mpisehatra maro lafy amin'ny sehatry ny fitaterana sy ny fifamoivozana eto Madagasikara. Fofankalazana ny fetin'ny paka dia manatanteraka fihenam-bidy-goavana hatramin'ny 50 isan-jato ireo tranombarotra rehetra hiteny amin'ny Akourdig amin'izao fotoana izao mitatitra izay vaovao izay Taina Rakotomalala tolotra mihatsy eo amin'ny sariny Prod Plus. Ao anatin'ny fanomanana ny fetin'ny Paska dia manatanteraka fihenam-bidy lehibe ny tranombarotra rehetra ao amin'ny Akourdig ary mahatratratra amin'ny 50 isan-jato izany fihenam-bidy izany. Ho fankalazana ny fetin'ny Paska dia manana tolotra miavaka ao antsika ny botiky atao amin'ny Akourdig. Tonga hatramin'ny fihenam-bidy 50 isan-jato be izao ny atolotray atao amin'ny centre commercial. Ato moa zany dia misy botika ahitana ireo karazana ahitana ilainao andavanandro, misy parfum, misy resaka décoration anatrano, misy ihany koa resaka sakafo, akanjo izay ilainao rehetrarehetra dia hitanao atao amin'ny centre commercial Akourdig daholo. Miavaka ny fankalazana ny fetin'ny Paska eny amin'ny Akourdig amin'ity taona ity satria akoatra ny fihenam-bidy dia misy ihany koa ny sehosehatra izay hita eny an-toerana. Ary tsy latsa-danjan'izany ny sakafo sy ny fialamboly isan-karazany.
Miavaka dia miavaka ny fankalazana amin'ity indray mitoraka ity satria ankoatran'ilay fihenam-bidy 10 isanjato izay atolotry ny botika eto amin'ny centre commercial dia misy ihany koa ny animation musicale irahana amin'ny Jaws Band ny 17 aprily ho avy izao ato amin'ny foot court dia ankoatran'izay dia misokatra ihany koa ny salle de bowling, strike club, ny parc d'attraction Milalao ary ny foot court Mazoto ny alahady mipasika 20 aprily sy ny alatsinainy mipasika 20 aprily ho avy izao. Arak'izany, maro ny zavatra ho hita eny an-toerana ary samy azo ny anjarany avy na ny lehibe na ny ankizy satria dia isokatra avokoa ny tranombarotra sy ny toeram-pisakafoanana rehetra hiteny mandritra ny fetin'ny Pasika. Koa amin'izany ary dia manasa antsika rehetra hankalaza ny fetin'ny Pasika aty amin'ny Akourdigue. Be dia be ny zavatra azontsika atao ato, efa misy ny toeram-pisakafoanana, misy ihany koa ny salle de bowling ho antsika tanora te hilalao, misy ihany koa ny toerana ho an'ny ankizy ery amin'ny parc d'attraction Milalao, dia misy ihany koa ny ouverture ny boutique ho antsika renim-pianakaviana maniry andeha hitsetsena, hijerijery izay mahasoa. Manentana antsika rehetra tonga avy aty amin'ny centre commercial Akourdigue ny 19, 20 ary 21 avril ho avy izao dia andao iaraka ankalaza ny Pasika iaraka aminay. Dia ho arahantsika kosa ary izao ny voambolana. Androany dia ny fiteny hoe odinona no voambolana ifankazarana, raha ny fiteny frantsay dia hoe coupe fin no mahadika azy, izany hoe irony karazana sakafo kely mahatonga an'izay homana azy tsy harenona. Voambolana izay azo ampiasaina amindavanandro ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity: fanta-daza atao odinona ny paoma. Hitantsika ihany koa voambolana io ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity: mila fitandremana ara-pahasalamana ho an'ireo olona te hampiana lanjam-batana ny fihinanana ireny karazan-tsakafo odinona ireny. Rehefa izay ary no fantatsika dia azontsika malagasy ampiasaina amindavanandro ity voambolana odinona ity rehefa amin'ny teny malagasy araka ny tokony ampiasana azy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana ny mafy azy. TV Plus Madagasikara. Misaotra antsika rehetra sy tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany tamin'izao alina izao manome fotoana antsika ho amin'ny manaraka indray amin'ny tapany faharoa amin'izao fampahalalam-baovao izao no anarantsika ny fandarana ny aty aminay izay hitsidihantsika indray izany tanàna nakazon-dandy izany. Veloma tompoko.